Salamadole. So zany a dia amaly botana ny fiantsona nataony pitarika ny zenizaida anankiray androany. Niantso izy ny influenceur rehetraretra, niantso izy ny fonctionnaire, niantso izy tsy haiko izy daholo babay sy lovohitra ny antsony iaraka amin'ny fitakina. Ka ny fitakina nataony dia misy lista tsy haiko 10 sa 20 ngambany ny lista angatahany amin'ny fanjakana fitondrana Rajoelina. Na le lista koa dia tsy fantatro tsony, tsy tadidiko tsony hoe ila daholo zary nangatahany tao ka za tsisy fiomanana ty vidéo ty fa de tonga de mitraboka raha za manokana amiko ny fialanan'ny Rajoelina ihany no vahaolana fa tsy hoe angataka ny gouvernement Antsaiko Christian ametraka fialana afaka 420 ora 420 ora izy mo préfet mila toerana anaovana manifestation zay zay tsy te hiona amin'ny Rajoelina any amin'ny brofa ary ny anany mila an'izao mila taimbody mila an'izao fanambarana Antananarivo 7 septambra 2024 ny Gen Z Madagasikara dia hetsika natsangany tanora manoloana ny fahasarotan'ny fiainana eto Madagasikara sy ny ayay amin'ny hoaviny izy ireo. Nanapa-kevitra izy ireo anentana ireo tanora sy olom-pirenena aneho ny heviny mahakasika ny marary ny malagasy tamin'ny alalan'ny tambazotra sosialy. Nandray anjara tamin'ny hetsika tamin'ny 20 septambra ihany koa izy ireo rehefa notarihan'ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo Albon Nirina Rakotoarsoa Baba sy Clémence Rary Nirina mahakasika ny olanjiro sy ny rano ka nahavory olona maro be naneho ny atezera noho ny fahantrana lalina sy ny olana maro tsy voavana andritry ny taona maro eto Madagasikara. Hetsika natao am-pilaminana saingy herisetra no setriny avy amin'ny mpitandron'ny filaminana nanomboka teto Antananarivo ary nitoy tany amin'ny faritra hafa. Ny aliny 20 septambra dia nisy andian'olona tsy fantatra voakarama handroba ireo toeram-pivarotana maro mba handotona ny hetsika sy ny tolona natao. Tsy nisy ny fandraisana andraikitra nataon'ny mpitandron'ny filaminana manoloana izany nefa ny maraina teo izy ireo tamin'ny famoretana mpanao fihetsiketsehana. Ankehitriny very fitokisana amin'ny fanjakana sy ny manam-pahefana ny vahoaka. Na eo aza ny fametrahana couvre-feu dia voatery miaro tena sy manangana andro masom-pokon'olona ny vahoaka. Manoloana ireo zava-misy rehetra eto amin'ny firenena tao aorian'ny hetsika natao ny 15 septambra lasa teo sy ho valin'ireo fanitsakitsahana ny zo fototra. Ny Gen Z dia manao ireto fitakina manaraka ireto. Voalohany, ny famerenana tsy misy atakandro ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany any amin'ny faritra sy ny tanan-dehibe rehetra manerana ny nosy. Faharoa, fekena sy fifonana ampahibe maso atao amin'ny 420 ora ataon'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre miaraka amin'ny fanazavana ny tsy fandraisana andraikitra manoloana ny herisetra sy famoretana natao tamin'ireo mpitolona nanao hetsika am-pilaminana tanam-poly tsy nitondra fitaovam-piadiana. Ny tsy fandraisana andraikitra ny mpitandron'ny filaminana manoloana ny fandrobana sy fanimbana fananan'olona. Ny tsy fahafehezana ny filaminam-bahoaka eto amin'ny tany sy ny firenena. Fahatelo, fametraham-pialana noho ny tsy fahombiazana ny gouvernement Antsaiko Christian ao anatiny 27 ora sy ny prefet Antananarivo renivohitra ao anatiny 420 ora noho ny fanitsakitsahana miverimberina ireo zo fototra izay mifanohitra tanteraka amin'ny satan'ny Madagasikara demokratika sy ny fanajana ny zon'olombelona. Fahaefatra, ny fanajana ny fahalalahana maneho hevitra sy maneho hetsika am-pilaminana. Mitaky izahay fanatsaharana ireo endrika isehoana fampiororona sy herisetra tao amin'ny mpitolona. Fanatsaharana ny fanenjehana sy ny vesatra rehetra hiampangana ireo mpitolona sy ireo mpitarika azy. Famoahana ireo tanora mpanao fihetsiketsehana rehetra nosamborina nanomboka tamin'ny 15 septambra. Fametrahana atao anatin'ny 420 ora toerana ahafahana maneho hevitra kalalahana mba ho fampiarahana marina ny demokrasia. Mangataka amin'ny prefektoran'ny polisy eran'ny Madagasikara rehetra izahay handray an-tanana ny fandaminana izany izay rehetra mety ho endrika famoretana na fanaparitahana atao aminay amin'ireo toerana ireo dia ho raisina toy ny fiantsiana ady avy amin'ny mpitandron'ny filaminana.
Ny fihaonana amin'ireo mpitondra mila izany dia atao eny amin'ny toerana malalaka na azahoana lalana miaraka amin'ny mpitolona rehetra fa tsy anaty birao-panjakana. Ireo volon'ny tanora avy aty aminay no anamora izay. Fahadimy, fitadiavana ary fanenjehana ireo izay manome baiko sy ireo nandray baiko izay nampiasa hery miompampana tamin'ireo mpitolona am-pilaminana sy ireo nandray anjara tamin'ny fandrobana sy ny fampiororona rehetra ao anatin'ny 2.7 fametrahana vahaolana maika sy mazava ho an'ny fanohanana ny famerenana amin'ny laon'ireo orinasa sy olon-tsotra tratra ny fandrobana sy ny asa fandravana afaka herinandro. Ankehitriny izahay dia miantso ny hery-velona rehetra eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara, fikambanana, firaisamonim-pirenena, sehatra tsy miankina, influenceur, mpitondra fivavahana, sendika, mpiasa-panjakana, mpanao politika, olom-boafidy, olom-boatendry ary ny olom-pirenena tsiraray avy hiaraka hitolona aminay ho an'ireo fitakiana ara-drariny rehetra ireo. Fanamarihana farany ao anatin'ny fanambarana dia hisy consigne de sécurité ho alefanay ho an'ny mpitolona rehetra eo amin'ny pejiny Gen Z Madagasikara anio hariva mba handaminana ny hetsika izay ho atao raha ampitso. Alatsinainy 29 septembre. Mangasitraka tompoko, mirary soa amin'ny malagasy rehetra mitoy ny tolona. Efa tsy antsony lisany. Tsy antsony, zao ve ny mahazo ny lisany. Vodiny amin'izao tontolo zao Madagasikara farany ambany indrindra. Dia tretiny lisany fa fanoloana Saint Christien no vahaolana. Mba misaina lesay. Nandray vola-tany ray lesany. Nandray vola-tany ray lesany dia mitady ina moa zany issue de secours ny Andry Rajoelina. Omeny lesany arabe Andry Rajoelina hijanona amin'ny toerana sy hiverina amin'ny toerana. Zay ny zavatra ataony lisany io. Ka raha olona mandray vola, olona maloto ohatran'ny lisany, za tsy miaraka amin'ny lisany. Tsy miaraka amin'ny lisany fa ohatra hoe hevitry ny zeny rehetrarehetra zany hanao négociation amin'ny Andry Rajoelina dia za koto la maitsoambo tena tsy raharahan'ny Madagasikara tsony fa da ataovy zay ataony lisany. Matanty lisany amin'izay fiainana mahazo ny lisany zao. Matanty lisany tsisy avenir zao, matanty lisany tsisy jiso rano amin'izao 21e siècle zao dia toizina lisany fa ny anahy akatoko ny pejy ary za tsy asaloha tsy vadika todo amin'izay Madagasikara tsony. Occasion zao ina moa zany, it's now or never antenako tamin'ilay mandeha igny. C'est maintenant ou jamais. Ka efa Andry Rajoelina amin'izao fotoana zao efa en décadence. Efa vato maty izy amin'izao fotoana zao dia lisany ray manome arabe azy ahafahany miaina. Dia ino zany zavatra zany? Lisany ve mieritreritra, mpiandra ve lisany, mpiandra université ve lisany. Dia anaiky hoe olona tsy manana BPC nitondra firenena, olona tsy manana tsy afaka BPC no commandant suprême ny folan-dabahoaka. Dia kely lisany mpiandra aninona any akatsoany fotsiny lisany, aninona any université lisany. Ny petrahana Andry Rajoelina teo efa tsy fidiny satria tsy nanana soatsika. Anazy ny ACC, anazy ny CENI, anazy ny mpifitarana rehetrarehetra, olona illégal ny karana Andry Rajoelina tamin'ny toerana teo. Dia lisany mpianatra indray no anome ivalide anazy sy anome ina moa zany légitimité any Andry Rajoelina. Tena zara angatsy zakao amin'izany tena atao zay atao lisany. Matesany daholo lisany rehetrarehetra fa za kotra moatsandro tsy namalisany amin'izany. Tsisy hoe fanasorana ny ministratsy, fanasorana ny préfet, fanasorana Saint Christien. Dia zay hoe eritreretiny lisany hoe ho ampiova zavatra amin'ny gouvernement io. I Andry Rajoelina sy ny corruption avolenta ataony vididy daholo rehetrarehetra io, izy manapotika rehetrarehetra io dia soloina zany i Saint Christien dia ampiditra ny tokeny ray izy. Dia ina ny rasa lisany amin'izany? Lisany mba misaina lesy fa lisany olona bande étudiant na ataboy le fianarana ohatra hoe tena bady loatra. Ataboy le fianarana. Hianatra any amin'ny université lesany nefa olona tsy manana BPC no baika misy sy angatana lesany fampiresahana. Dia hoe amin'ny toerana anaovanay manifestation alefany any lisany zany, alefany any Tsapazatra. Andà lisany manao ina moa zany fetsiketsehana any amin'ny kianja Sabotsynamena. Zany teneny amin'ny lisany dia ina dikan'izay. Kianja démocratie io, ka rehefa tsy avelana mihitsy amin'ny démocratie lisany tokony miassiste hiditra ao. Fa tsy lisany ray angataka issue de secours hoe ameo kianja be valala zay anaovana manifestation. Vraiment tena tsy azoko mihitsy. Dia hoe angataka fiainana amin'ny Andry Rajoelina, ina ny onana amin'ny Andry Rajoelina, ina ny rasala amin'ny Andry Rajoelina. Efa teo izy efa nomena anazy dolidoly no mandafiry.
afahany manao zay natao fa résultat 0 moins 250 055 ni vote amizao fotoan'izao dia ny lasa lisany eritreritry lisany amin'ny latsomana BBC hita aiza nisy filoham-pirenena andeha hitokana kaboneny atao ny sanasanano hitokana ary andeha hitokana ary marana ndray ny de lasa ndray hitokana ary de anao an'zao test rehefa président ohatra zany de zany ve ny andrasa lisany hoe ovana gouvernement de ina moa zany de andeha ndray io par miracle zany de hoe tena lasa ndray ty tena raha ohatra lisany étudiant lisany de tena ambany be niveau lisany kivy tanteraka ka raha ohatra zay fitakina natao lisany iny lista natao lisany iny noety lisany amin'ny situation amizao fotoan'izao de za de miala andraikitra tsy anao tsony tsy vadika todo amizay Madagasikara tsony tsy vadika todo tsony efa mpiry moa za fa saika anajana ty page ty hoe tsy anao politika tsony tsy resaka tsony zao de ny olona miteny amina ekoto ianao BDP ny itoteny raha inao zao ndray no mialandalana amin'ny zavatra de oaiza le malagasy ny Madagasikara tsisy mahazo miteny zao any Rajoelina sady illégal ny petrahany eo frantsay any Rajoelina nipetraka eo ina moa zany lisany poretiny tsisy mahazo miteny na ny ray lisany tsisy mahazo miteny Madagasikara voagadra zao ary baba si Clémence mandeha tsotra-pahatsorana hoe lalatina zao zava-teneny ka fotoana zao tsisy tsirana azo atao mitaky jereo ina moa zany jolamboto gros bras sy ny milako reny olo reny ataony tsisy fotony tsy manaja ny zoma olombelona tsy mahaza lalana tsy mahaza ninina fa de voiture particulière no isamborany ohatra ny alikana anaovan'ireny olo bofidy reny de olo ohatra zany ve de nanalesany antra olo ohatra zany ve mbola atokisalisy tonta firenena manakarama gros bras andeha amakitrahan'olo eran'ny tanàna iny de ny miaramila rehetra de mijanona fotsiny mitazana de olo ohatra zany ve nanalesany fitokisana olo ohatra zany ataoviny lisany fa raha io zavatra ataony lisany io hoe iresaka mirano Rajoelina andamina soa ataovy fa na akatoko ny peja tsy asa aloha amizay Madagasikara tsony vitatreo ny raha ohatra hoe zay no zavatra ataoviny lisany fa ny ara de tsotra iany Rajoelina tsy namela miala rano Rajoelina miala daholo ny ekipa rehetrarehetra fa tsisy hoe nasorana ka tsy nasorana lisany bado lisany sura daholo